Derana Ukua Diana Murira Unite Yeshua Sanume Ny teny soratra masintsika sokafa ny baibolitsika ao amin'ny Exodosy toko faharoa amby roapolo andininy faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Exodosy toko faharoa amby roapolo andininy faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Dia toizantsika ny filazantsara ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Filazantsara ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Dia faranantsika amin'ny Filipianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Filipianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Rehefa taitsika izany dia araka hivavaka tsika tompoko. Tsy mitrahatra misaotra sy mideranao zahay Tompo Andriamanitra tsara indrindra. Ankehitriny dia tonga ny fotoana hamakiana sy hanoana ny teninao. Ny teninao izay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana. Ka idiny ny fananao masina Tompo, ka tario lalana ny mpanomponao izay hamaky izany teny izany mba hanazava tsara mba tsy hisy diso izay teny vakiny. No isaina matsilo ny mpanomponao izay hitondra ny teny ka ho takatray mazava tsara izay teny lazaina. Sokafa ny fonony reto vahoaka marobe Tompo, mba hitsimoka ao am-ponay tsirairay avy anie izany teny izany ka ho entinay hamakivaky izao fiainana izao. Dia mitenina Tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Ao amin'ny Exodosy toko faharoa amby roapolo ny andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Aza mampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty akory ianareo, fa raha mampahory azy na amin'ny inona ianao ka mitaraina amiko izy, dia iaino ny fitarainany tokoa aho, ka irehetra ny fahatezerako ary amono anareo amin'ny sabatra aho, dia ao mpitondra tena ny vadinareo ary io kamboty kosa ny zanakareo. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy aleha. Ary noho nahita azy izy dia niakoka fa ny sasany ny anana. Ary Jesosy nanantona azy ka niteny taminy nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany, koa mandeha any ianareo ary atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitanjona izay rehetra nandidiko anareo. Ary ino izao momba anareo manjakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ao amin'ny Filipianina toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Farany rahalahy, mifalia ao amin'ny Tompo, tsy manahirana ny manoratra teny verina
fa mahatsaranaireo zany tandremo ny tenanareo amin'ny ambo tandremo ny tenanareo amin'ny mpanoratry tandremo ny tenanareo amin'ny voatlelema fa isika no voafora zay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao ny Kristy Jesosy horeantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo kanefa manana izay tokiko amin'ny nofo ihany raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo maika fa izao fa voafora tamin'ny andro fahavalo avy amin'ny fototsy ray Israely dia ny amin'ny fireneny Benjamina Hebreo sady avy amin'ny Hebreo araka ny lalàna dia faseho araka ny zotoa dia nanendrika ny fiangonana araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy manatsiny nefa izay azoko ho tombony dia nataoko faty antoka kosa noho ny amin'ny Kristy eny tokoa fataoko faty antoka foa ny zavatra rehetra noho ny fioarany atsarany fahalalany Kristy Jesosy tompo zay ny aretako ny faty antoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimbolaka ireny mba azahoako any Kristy ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoana any Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana eny mba ho fantatro izy sy hery ny tsanganana tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka ampidina amin'ny endriky ny fahafatesana raha misy fahatatsarako ny fitsanganana amin'ny maty ray masino manana masina nay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen tsanganaresika io manao amin'ny totety ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'ny fahalalana tsara azy Jesosy Kristy sy ilay Andriamanitra rainy izay efa tiantsika ka nanome antsika an' Jesosy Kristy zanany tompontsika amen. Raintsika avy amin'ny filazantsara araka ny Matio ny toriteny amin'ity an'ity filazantsara araka ny Matio zany moa no filazana azy rehefa manonontsika ny filazantsara dia filazantsara araka ny fa tsy hoe ny soratany ambaraka le voasoratra ato le voasoratra moa soratany mpandinika teny ireny filazantsara araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo ahitantsika ny teny malaza hoe mandehany anareo katao mpianatra ny firenena rehetra matetika revana rehefa tinono zany filazantsara zany dia ity teny malaza ity tena ao an-tsain'ny olona teny fandehanana ny iraka ho amin'ny fitoriana ny filazantsara hanaovana ho mpianatra ny firenena rehetra fa miteny isika dia handray azy ireo ny andininy fahinina ambin'ny folo ka hatramin'izao andininy farany amin'ny toko fahavalo amby roapolo zao
jesosy kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia tsy nijanona fotsiny tamin'izany fitsangana tamin'ny maty zany fa niseho tamin'ny mpianatra ary rehefa niseho tamin'ny mpianatra jesosy dia naneo taminy fa zava-dehibe asa maika no ampanaoviny azy ary zany no dikany hoe naninona moa nantsona hoe tany Galili no niao izy ireo. Galili dia tanàna anankiray any Palestina zany. Galili izay manana fiteny hoe Galal zany fiteny hoe Galili amin'ny teny Hebreo. Ny dikany hoe Galal dia ny hoe mandeha faingana. Mandeha faingana zany dikany. Na hoe boribory. Ka le hoe boribory io dia tsy hoe boribory mipetraka amin'ny tany salamia raha misy volana anankiray fa salamia akodidi. Akodidi zany zavatra miendrika cercle zany dia rehefa zavatra boribory sahala ny pneu na sahala ny kalesin'izy ireny dia mandeha aingana zany. Ka misy iraka mpanaoviny azy. Misy iraka mpanaoviny azy lehibe. Zany iraka mpanaoviny azy zany. Ary zany no niao natao Galili. Galili mifanohitra amin'ny Jerosalema. Galili tanàna ny rehetra. Jerosalema tanàna masina. Misy ny tempolona tokana amin'ny Jiosy rehetra ihany. Fa i Galili tanàna ny rehetra, tanàna ny olona manta, tanàna ny tantsaha, tanàna ny ambanivohitra, tanàna ny firenena. Ary zany no dika hoe mitodika amin'izany firenena zany ny filazantsara tahaka antsika dia avy firenena. Tsy Jiosy zany tsika. Raha Jiosy vetsivetsy teny Hebreo moa fa tsy Jiosy tsika fa gasy. Tahaka ny gasy rehetratsika. Fa izao ity iraka mpanaoviny dia tsy iraka ampanaovin'olona anankiray te hanitatra ny fivavahana ny roniny. Tahaka an'izay hitantsika amin'ny fivavahana hafa. Fa ity iraka ampanaoviny dia iraka ampanaovin'ilay manana fahefana. Olona manam-pahefana no maniraka. Ity filazantsara na zavatra hotoriany dia tsy karazana hoe fambaboana fotsiny ny olona. Fa miaraka amin'ny fahefana izany fitoriana ny filazantsara zany. Kanefa miloha zany izy rahany. Fa maniraka zany vavambelo fahefana ny tompo. Zany koa no azoko ilazana ny texte ity. Fa aza ny rahany. Dia maka ny amin'ny faina amin'ny folo. Ao anao izy voalaza zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra firy izy? Raika amby folo lahy. Raika amby folo lahy. Ary ny mpianatra raika amby folo lahy. Izy zany. Izy zany mpianatra raika amby folo lahy zany. Izy kay zany? Mpianatra efa nialana izy zany. Nialana Jodasy zany. Dikan'izany dia hoe ny olona iarahany tompo anao zao mission anao zao iraka lehibe zao dia olona tsy mifangaro. Tsy hoe mifangaro ara-pirazana na ara-potikototra fa tsy mifangaro ara-pahamakika. Tsy mifangaro amin'ny olona zay vadiny amin'ny tompo. Ary zay lazay Paoly apôstôly ao amin'ny Filipiana toko fahatelo no vakia hoe tandremo ny tenanareo amin'ny ambo, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voklema. Dikany hoe olona tena mijoro mahakasika aminazy mba afaka mitondra tsara. Sangeny hoe tezana antsika ty fivonany. Olona afaka mijoro tsara mahakasika aminazy. Matetika amin'ny olona miteny zao foana hoe nao fiavonana misy Jodasy foana. Fa raha marina tsy zany mihitsy Jodasy eo amin'ny fiavonana. Raika ambin'ny folo no rahany. Jodasy efa teo intsony. Zany hoe mpianatra madio. Mpianatra tompo madio reo.
reo le manaraka ny tompo reo le tsy namaky azy reo le tsy mivaky amreo na dia miana azy indraindray zany hoe misalasala azy indraindray ary ny sasany amreo dia nianana voalazany azy ny sasany kosa niakoaka tsy maninona fa misy tena vavaka amreo tena manaiky an' jesosy kristy tokoa ary tena miankoaka fa rehefa nahita azy dia niakoaka milaza ny fanajana ny tena tikateny moa zany raha ny teny grika dia hoe manoloka ny tanana zay ny tikateny hoe mekoko rehefa ny olona amin'ny fomba ndrarozara rehefa ny olona no alaina ny tanana ka horoana ina tika zay ina tika zay fanajana zay fanajana zay fanajana ny vehivavy indrindra vehivavy raha misy lehilahy zay mifanasana hoe manasa ny fianakaviana ka raisiny tompotrano ny tanana dia oroany a tsy zavatra afa kory zay a zay mety eo atentsika kory fa fanajanjana ao ny olona tena manaja an' Jesosy ao koa nefa mety mbola misalasala hoe sendahatra saingy zao olon'Andriamanitra reo ary sany mirahany tompo tsy raha olona zay mbola any ivelany vala tsy raha olona zay mbola mieritreritra zavatra hafa akoatra ny fanarahana ny tompo toriana filazara raha ambiny folo lafa fa raharahana dasy tsy raharahana dasy ny fitoriana filazara raha olona zay tena mijoro tsara amin'ny maha-kristianina azy tsy olona vonina hampajaly na ampahory arak'ilay exodus 20 asa mampahory tondra tena ny kamboty tsy raharahana olona tahaka zany fitoriana filazara tsy raharahana olona mikeny zavatra ao anaty fiangonana fitoriana filazara fa raharahana olona tena mijoro kristianina ary zany olona zany mirahany tompo zavatra faharoa dia zao ty resaka fitoriana filazara sy fanarahan'Andriamanitra ty raha dia izao tsy resaka fotsiny hoe andana hitary fivavahana kristianina andehana atao zay ny olona amin'ny Jesosy Kristy fa rehefa maniraka ny tompo dia manome fahefana efa nomena ny fahefana rehetra ny andrano zay tany ko mandiany ianareo mpianatra firenena rehetra misy fahefana ao anatin'izany olona manana mandaza zany raha zay lazana azy manana fahefana olona mandateo justika rehefa laza azy amin'ny teny vary amin'ny akodrotsika tsy maninona zany olona manana zany fahefana zany efa nomena ny fahefana rehetra ny andrano zay tany manomboka eto mantsy dia resy ny fahafatesana fa ny otany fahavalo farany noresena fahafatesana ny fahavalo farany noresena efa raisiny Jesosy Kristy zany koa manjary tompony fahefana rehetra any an-tany sy an-tany ilay zanak'Andriamanitra zay nampijaliany Jiosy nomboana teo amin'ny fijaliana kanefa tsy voatanany fasana fa nitsangana indray ary zany fahefana amin'ny fitsanganana ny maty zany no anirahana antsika omena fahefana ka ny raharam-piangonana tompoko ny asan'Andriamanitra tompoko tsy raha olona te hanao an'izany asan'Andriamanitra zany tsy raha ny olona misolasolana hoe za mandeha ho any anana fa te ho any andeha manao an'izao koa fa raha ny olona zay mahatsiaro fananana zany fahefana zany ary zany mahatonga ny amin'ny fanokanana paster letsika manokana paster dia amin'ny anarasa zanaka ary fanamasina sy amin'ny fimetratanana no manomezana ianao ny fahefana amin'ny asa rehetra mampatandrina anao soramotombo moa dia manisany mba nanao fanokana mpitandrina vitsivitsy na maromaro ahitako an'izany ary zany fanekeny mpitandrina zany koa nefa no ametrahana tanana eo amin'ny lohany misy fahefana ka ity asam-piangonana ity zany ty asan'Andriamanitra ity tsy asan'ny resaka fitanana raha-piangonana fitsia fa asa misy fahefana ao anatin'io ary ny fahefana izy ao anatin'izany fahefanan'Andriamanitra tsy fahefam-piangonana fotsiny tsy fahefana fiambanana fa fahefanan'Andriamanitra io miaraka amin'ny fahefana ary zay no lazaitsika teo raha mamaky ny Luka 2:7 azonareo vakiana le mandeha mamaky ny Luka 2:7 teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe indro manome fahefana anareo anitsaka menarana sy maingo ary nanao zany anareo dia tsy mampanino anareo zany manana zany fahefana zany tsika ary zany ny fahefana raha manoka demonia ianao tsy hoe ianao no mivazavaza ka ny
herin'ny fivazavazana ao kory no mamoaka demony efa ny ainako zany tompo rehefa hitatsika zany tsy ny herin'ny fivazavazana fa ny anarana izy zany mamoaka demony ny anaran'i jesosy kristy satria fahefana no meny jesosy kristy zany ty mahapastera ty io makristiananao fahefana io fahefana no mena andriamanitra io ary tena fahefana zay no mena andriamanitra io satria ilay manana fahefana no maniraka zavaranatoa zany no azika tsoahana anaty zany avy trany teny hoe mahatahotra zany fahefana omena andriamanitra zany zay tsy tenitenenana foana tsy hananovana foana eo amin'ny asan'andriamanitra mampatahotra zany mampatahotra zany satria fahefana io ary fahefan'andriamanitra zany zany no isian'ny fankatoavana ty amin'ny fiangonana zany no isian'ny fankatoavana ao amin'ny asan'andriamanitra zany no isian'ny fifanajana eo amin'izany asan'andriamanitra zany satria misy fahefana io ka io tsy andrandramana io takan'lefa nlazaiko teto iny mandeha hoe tany amin'ny zao zany izy efa any amin'ny asana efa 50 taona na 80 taona lasa tamin'ny asa tany amin'ny fiangonana anankiray a tany faritany tany dia nisy an'izany isy ranganan'andrana zao ny andrana nataony hoe tsy misy an'izany paster zany any mahazo manao batisa fa ataoko batisa ny zanaka anabaviko ataony batisa ataony zanaka anabaviny tsy misy an'izany paster zany tsy misy an'izany herin'ny fanasan'ny tompo zany fa hoetiko anjoron-damba ny odigasy ary bataiko ny fanasan'ny tompo ka nanina izy moa fa dimandry 70 taona taty aoriana ary nahita masona zany nietsika daholo ny devoly tao anaty rehetra ay devoly io mipetraka ao io ary nanihon'andriamanitra hoe mahery zany andriamanitra zany ny antson'ny fiangonana viva marary vao miditra ny trano ianao dia zao ny tenin'ny ilay devoly zay efa 70 taona nipetraka tatiko ahoana zay no roanao misy enina legiona zay ny ato ataovy 600 fois 6 ny enina legiona zany firy zany 3600 isan'ny devoly ao anatin'le rangahy 70 taona zao zay no tato devoly amin'ny endrika paster zay fa efa nanao batisa zay efa nitondra ny fanasan'ny tompo zay aza maninana ny fahefan'andriamanitra fa ny faharoa dia hoe mahafaly zany fahefana omen'andriamanitra zany mahafaly zany tena mahafaly satria haitsika ty tsy miasa maina akory haitsika ty tsy hoe mivazavaza fotsiny akory haitsika ty tsy hoe manao fandaminana fotsiny akory fa tena ao andriamanitra miara-miasa amintsika ary ny teny dia manao indro zao momba anareo maninona izy mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao miandany amintsika kay ty andriamanitra ty manomentsika n'izany hery zany amin'ny alalan'ny fanahy masina araka ny teny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany no andin'ny fahavalo fa azo inona ianareo izy azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo asan'ny fanahy masina zao asa ataontsika zao tsy hoe mipastera ny mahery na iza ny mahery na ianao ny mahery na iza ka hoe anangon'olona isan-kalahady na isan-tababolana na isan-kerinandro mba hijery spectacle aty am-piangonana fa asan'ny fanahy masina no maheto anao ary zany fahefan'andriamanitra zany no maheto anao farany dia zao asa lehibe mantsy nomena n'izany fahefana zany tsika satria asa lehibe no nomen'andriamanitra atsika tena asa lehibe dia tsika maki ny andininy 7 ka hatramin'ny 20 manao hoe komandiana nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'raisa zanaka ary ny fanahy masina dia maninona koa sady mampianatra azy hitarina zay rehetra nandidiko ianareo raha lazaina amin'ny teny hafa nge io tenin'i jesosy dia hoe ndany ianareo vai ny fiarahamonina tany ianareo anova olona ianareo anaraty olona ianareo anovan'ny fiainan'ny olona ianareo ka ireny reny olona zay tsy nino areny dia ho tonga mpianatra reny ina moa dika nyteny hoe tonga mpianatra dia olona mandeha manaraka an' Jesosy ampianarin'i Jesosy mitovy fahalalana amin'i Jesosy zany ny dika nyteny hoe mpianatra eto mifetena mba anana ny endriky Jesosy Kristy
avy amin'ny teny frantsay moa ny teny grika moa mampiasa hoe matetes zany ny dikany hoe mpianatra fa ny teny frantsay mampiasa hoe disciple ary ny atao hoe disciple dia mijery ny ataon'ny tompony tarao rehefa misy an'ireny ankizy manao dimyriny reny bale reny dray matyjitatsika rere amin'ny fanaovana bale tsika tsy mahita maso azy fa misy foana le antsony hoe meneur amin'ny bale misy ny mitondra ka rehefa manao bale dia mijery n'inylay mpitarika iny foana ny mpanao bale rehetra dia mijery an'iny izy dia zay ataony iny raha manao an'izao iny dia manao an'izay daoly raha miondrika iny dia miondrika daoly ny rehetra dia tahaka izay le hoe mpianatra zay nataon'i Jesosy no ataontsika inona moa zany nataon'i Jesosy zany inona moa zany nataon'i Jesosy zany tsy ny fitiavana antsika ve no nataon'i Jesosy ny disiplinina ty amin'ny fiangonana dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao ary tiavany Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao sy ny fanahinao rehetra zany ny fanahin'i Jesosy Kristy ary zany zavatra zany dia aorina tsara ao am-pon'ny olona zany amin'ny alalan'ny batisa ny batisa zay midika hoe aroboka ao anaty rano zany ny dikany aroboka ao anaty rano aorina tsara ao am-pon'ny olona zany ny dikany hoe manao batisa amin'ny anarany raisany zanaka ary ny fanahy masina aroboka tsara ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny olona ary zany no lazaiko farany revana malala fefalava sady nytoryteniko manao hoe amin'izao fotoana izao misy teknika vaovao eo amin'ny fampianarana ny fitenim-pirenena na fianarana hafa ihany koa taloha moa dia misy an'ilay antson'ny vazaha hoe assimilation technique d'assimilation zany hoe atao izay ahatonga an'ilay olona ahay ho zatra an'izany tenim-pirenena zany na zany fahaizany zany fa zao indray zany amin'izao andro moderne zao dia hoe technique d'immersion zany hoe aroboka ao mihitsy ilay olona alona ao mihitsy ka raha mianatra tenim-pirenena ianao dia milona mihitsy tsy miaino afa-tsy olona miteny anglisy ianao miaraka amin'ny olona miteny anglisy milatsaka ao anatiny eo mihitsy ianao dia mahay an'ilay teny ianao rehefa avy eo dia tahaka izany keo amin'ny fivavahana ilaina mihitsy izay miroboka lalina nysay tsy olona misomidika tahaka ny menaka no ilain'ny tompo dia olona lasa kristianina fotsiny misy masina antsony hoe christianisation christianisé ny olona hovaina kristianina ny olona fa tsy évangélisé misy natsy hoe évangélisation izany hoe tafiditra ao aminy ny filazantsara ka miaina izy dia ny filazantsara ny fiainany miteny izy dia ny filazantsara ny lazainy mijery izy dia ny filazantsara no jeren'ny masony ary raha mitarika izy dia mitarika ny olona any amin'izany filazantsara zany raha afaka malala zany no fiainana tian'Andriamanitra ananantsika zany no fahefana nomeny Jesosy Kristy antsika ary raha mandeha manao zany tsika tsarovy fa miaraka amintsika izy ary zany fampanantenana nomeny tsy mandeha irery ianao fa miaraka aminy ianao ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho tsarotsika mandrakariva fa ilay manana fahefana sy tompony no maniraka antsika ato amin'ny fiangonana amen. raha mbola misy atokopira foninahinao dia mahasomiry ianareo